dia volanao zay ataony fa anao koa malala fa lehibe lao anatinao no zay eo amin'izao tontolo izao belona sy mahery ny ten'Andriamanitra ary afaka mamonjy an'izay rehetra mino ny teny sy midevolo ny tompony teny farany misy Andriamanitra ao miaraka aminao misy Andriamanitra ao miaraka aminao dia fanmiarabantsika rehetra indray izay mivady ao anatin'ity fanarana ity ny tenako miarabanao Bishop Patrick Andrianarivo. Manolotra fiarabana finaritra anao koa ny tenako amin'ity ity Révérend Phare Andrianarivo. Manana fandaharam-potoana lehibe isika amin'ny ity volana avril izay ho avy ity. Izany hoe mbola tsy tapitra koa ny volana mars fa amin'ny volana avril isika dia fanana fotoana ngezabe dia ngezabe anakay natokana ho an'ny tanora fotsiny amin'ny 16 avril izy io izay atao etsy amin'ny fiangonana Saina Andohanalakely ao amin'ny Rex ka tsara dia efa manomana programme isika rehetra. Tsara mihitsy Bishop manomana programme satria fotoana ohatr'izao moa tsika rehefa manao fotoana tanora ohatr'izao dia maro be dia be ny tanora izay tonga ary misaotra an'Andriamanitra manokana antsika satria maro ny tanora mangetaeta an'Andriamanitra ary mino fa izay tanora mitady an'Andriamanitra sy mangetaeta an'Andriamanitra izay dia tena azo antoka fa mba isiany ho avy mahafinaritra sy avenir mahafinaritra ho an'ny taranaka ho avy satria rehefa fotoana ny tanora tsy liana intsony amin'Andriamanitra dia pira ny génération izay izy fa misaotra an'Andriamanitra ary eto moa izay dia mbola te-hanasa misimisy antsika tanora rehetra satria betsaka koa ny tanora na mivavaka ary dia betsaka koa ny tsy mivavaka tonga amin'ilay fiteny izay mbola tsy nahita fiainana ko kely dia fa hanao masera sy mopera ve tsy dia tsara izay fa nefa ny fotoana izao ao anatin'izao fahatanranao izao mihitsy hanomponao an'Andriamanitra hitadiavanao an'Andriamanitra ary izy ange tsy hoe koa tsy mahita fiainana ianao rehefa manompo an'Andriamanitra le fiainana tadiavinao le tsara io Andriamanitra ihany afaka manome azy satria io tsy hoe rehefa mivavaka ianao dia lasa sanatria le fitenin'ny olona azy moa hoe borné lasa olona midy tsy afaka manao ninina fa le fiainana tsara ary izay ny antony nahatongavan'i Jesosy nampanantena antsika mian'izay fiainana tsara izay izy zany tsy hoe resaka hoe miteny fotsiny Jesosy hoe homeko ianao nandray andro mety azo ale izy ianao fa tena efa nomeny mihitsy le izy mba nanantsika fiainana dia fiainana tsara fiainana be dia be ary fiainana tsiray andro na herintaona mahafinaritra fa mandrakizay ao filazantsara an'izao toko voalohany andininy fahaefatra toy izy hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona izany hoe miresaka tenin'Andriamanitra izy hoe tamin'ny voalohany teny ary teny tao amin'Andriamanitra ary teny d'Andriamanitra toy izy hoe izy dia tamin'ny voalohany dia tao amin'Andriamanitra ary izy nahariana ny zavatra rehetra raha tsy izy dia tsy isy nahariana izao zavatra azo ao na deray azy toy izy hoe izy no nisy mpiainana dika le teny hoe nisy mpiainana dia hoe izy no mitondra développement personnel développement ho amin'ny fiainan'ny olona dika izany zany tenin'Andriamanitra tsy mahaborné anao na mahatonga anao tsy mahalala ny tokony ale au contraire azy mahatonga anao manana tena hoe fitaram-pitsainana ary fitaram-piainana ihany koa ahafahana manana fiainana tena tsara satria ny tenin'Andriamanitra dia fisainan'Andriamanitra ary ny fisainan'Andriamanitra nahariana izao zavatra rehetrarehetra izao hitanao ny fiovan'ny fiainanao dia mifamatra amin'ny fiovan'ny fisainanao ka amin'ny fotoana tsara ny information amenanao miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia automatika hiatsara ho azy ny fiainanao eo indrindra moa Bishop satria vao avy nankalaza ny Pasika izao ny ankamaroan'ny olona le Pasika moa misy mandrala izy hoe Pasika dia fety dia fitsangatsanganana dia fiainana miaraka amin'ny fianakaviana dia tsisy maratsy izay ary tsara mihitsy ianao manana fiainana miaraka amin'ny fianakaviana fa nitebika araka le tena atao izy no sy mpiainana izany hoe le tanjona angeny amin'ny antony nahatongavan'i Jesosy tsy le hoe mahataontsika fotsiny ka tonga antsika tsetsetra hoe o Jesosy jerety nahazo anao kapohany Andriamanitra miorokototra mijery an'le passion du Christ fa dia tena mitsaly be rehetra Jesosy jerety mahazo azy amin'le passion du Christ banga mihitsy Jesosy amin'le izy kanefany le zavatra rehetrarehetra nentin' Jesosy ireny zany dia mba hahatonga an'izay fiainana izay satria mba hahafahany mamea an'izay fiainana izay dia tsy maintsy nandalo an'le fahafatesana izy fa tsy le maty fotsiny zany dia nijanona maty teo fa tonga amin'ny teny Paoly hoe raha ohatra tsy natsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana ny toro-tena foana ny finoanareo fa ny tena zava-dehibe tao anatin'ilay izy dia hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty mba hamea antsika an'izay fiainana izay ka tonga amintsika izay hoe le fiainana izay araka le teny Baiboly izay ka
tsara isika tanora manomana programme ny fotoanany tanora moa dia amin'ny mahatanora azy dia tena fotoanany tanora zany hoe tena misy sketch ho an'ny tanora misy danse ho an'ny tanora misy resaka ina ihany koa dimirindra misy film kely misy toriteny mazava ho azy moa zany misy zavatra beda be ao atao anatin'ny fotoana satria izy tontolon'andro fa sy tapakandro fotsiny matoa tontolon'andro dia satria tsy vita tapakandro la izy misy zavatra beda be nefa tsy mahamona aminena la izy fa tena isaky many fotoana mitsika dia mihizina izy misy arany hoe fa manizy ty atao amin'ny raiky safony efa fantatra fa tsombo le raiky mbola ho avy ny fotoana naovantsika azy amin'ny toerana lehibehibe kokoa fa eto aloha zany dia ao amin'ny raiky sy naovantsika azy dia zao mana programme anao satria fotoana zao anomanana fiainana tsara ny amin'ny hoavy ihany koa satria azony ao antoka fa tsy hoe le io monko indraindray mieritreritra koa ngabatanora dia afinatra zany ny ambiance tsara aloha ny ambiance tonga amin'ny teny hoe ambiance assuré fa le teboka ao anaty lisy dia hoe le kasika Andriamanitra mihitsy izay famatotra amin'ny hoavinao satria zava-dehibe ianao tsy hoe miatrika fotsiny le fiainana sy ny atandroany fa tadio koa fa miantitra ianao etombontona ianao tsy maintsy hiatrika fiainana ianao tsy maintsy hiatrika ny hoavinao ianao ary eo indrindra ny ilainao satria eo ny ilaina an'Andriamanitra mba hiditra tsihatra amin'ny fiainana fa betsaka ihany tanora ary na ny olona ary mijery azy ankehitriny reny tamin'ny androny reny nanao azy reny fa izy zao reraka ihany ny hafarany ka eo fotoana hoe anisan'indray sady hitadiavanao an'Andriamanitra no ahafahanao manomanao ny fiainanao amin'izany hoe miaraka amin'Andriamanitra izay hitraikany aminao avinao zay ndraindray antsika dia variana fotsiny amin'ny anio nefa ny fiainana tsy androany fotsiny ary voaingana ny resaka na tamin'ny pastera raha hoe ireo pastera mpiara-miasa ato amin'ny fiangonana hoe tadio fa itsika tsy miasa ho antsika fotsiny zao fa mijery hatrany amin'ny zafy kely tsika ho sy ny zafy hafintsika mihitsy hatrany amin'ny zafin-doaly tena mila eritreretana tsy manao zavatra ianao ny amin'ny 5 taona ho avy na 10 taona ho avy fa ny amin'ny 100 taona ho avy tena mila mijery lavitra be mihitsy ianao hatramin'ny ravitry ny fiangonana hatramin'ny constitution ny fiangonana hatramin'ny fomba fiasa sy namana indray izay manomboka hatrany amin'ny club d'enfant ny ado satria raha ampiana 5 taona fotsiny ange ny tanora amin'izao efa manambady daholo ampiana 10 taona indray ny ado koa efa manambady daholo ampiana 12 taona indray ny club d'enfant efa tonga dia tanora daholo ka zany nefa tena vetivety kely zany fety président anankiroa mifandimy fotsiny dia tonga zany ary vetivety kely ary ianao mieritreritra tanora androany vetivety kely anao dia antitra raha zao anao tsisy atao dia efa tonga dia fantatra hoe vetivety kely koa anao dia vao mahay betabe tsy ataonao ka tsara homanina ny fiainana tsara mila mieritreritra anao hoe ahoana marina fomba etrehako ny fiainako ary izay ny zavatra horesahana marimarina koa ny tena loha hevitra amin'ity dia hoe enjoy your life zany hoe hifalio ny fiainanao ka le hoe hifalio fiainao tsy andana manao zay daniny kibo fa araky le jaona toko 10 hoe fampangalatra tsy avy raha tsy angalatra tsy amono ary andringana fa zao avy mba anana ny fiainana sady anana ny BDP amin'ny version tena anglisy le anana ny BDP dia misy dika maromaro le izy ny anankiray dia ohatrany hoe anana ny fiainana amin'ny fahafenony dikany anankiray nety hoe anana ny fiainana feno sady hifaliny zany hoe le fiainan'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny olona anankiray tena afaka tonga anao tena hoe miaina amin'ny lanitra ety atao mifaly tena hoe ayve ohatra zany le ao amin'Andriamanitra ayve mahafinaritra satria mivelatra avokoa na ny saina na ny vatana na ny fanahy ary misy fitombona tena metsara ianao tsy sanatria zany mitombo may mivary lavo fa mitombo may mamiratra ianao araky nao bolina 4-18 hoe ny fiainamarina dia tahaka amin'ny fipoakandro maraina miamamiratra mandrapitatao marina loatra bishop satria eo indrindra io moa zany fiainana dia misy taona koa ny zavatra rehetra bishop ohatra raha mijentsika koa itiana voalohany toko 7 milaza ohatra ny hoe vehivavy na ny olona tokony hanambady amin'ny fotoanandro izy izy dikan'izany raha ohatra ianao tara fotoana manambady dia mety hoe azo vady any ianao rehefa 5 amby telo na 7 amby telo na 9 fa mety mila vavaka misimisy koa angamba zay vao mahazo an'ilay ohatra ny tamin'ny fotoana ianao 7 amby folo na mety 20 na 5 amby 2 tahaka izany koa raha mijentsika ao anatin'ny taona indrindrina ny atandroana ary zay mahatonga gasy ny teny oabolana hoe tanora ratsy fiara antitra vo ratsy loka efa amin'ilay fotoana ianao efa faible be rehefa antitra iny efa tsy mahavita miasa efa le amin'ny fotoana hoentin'olona bataina fotsiny ary ianao ndraindray tsy te hoeny fa ozy ny olona eto mety dia mipetraha eo ianao dia efa tsy manana fahafahana ntsony ianao zany miactivenao na ny tianao atao fa ny olona mametra an'izay tianao
amin'ny fotoana iny nao sahirana fa raha mbola men'Andriamanitra anao fafana ao anaty zao fatanyrany zao dia fotoana mety zao hanomboana zavatra hananana fiainana tsara afahana tena mifaly sy manana le fiainana tsara izay efa nampananten'Andriamanitra moa arak'ilay Jaona 2:10 izay efa kitsika teo ka misy tena mpanompon'Andriamanitra ny kretien tonga siana be amin'izy hoy izy hoe fohy loatra ny fiainana ka tsy afaka nesina lesona partirany erreur lava zany hoe ndrindray mantsika tsy makalesona tsy misy erreur vita marina tokoa fa zavady tsika rehetra ny olona rehetra mety manao adosona ary ilaina ny makalesona avy amin'ny adosona kanefa olona mpanompon'Andriamanitra tena tiako mihitsy rehefa izay tenany hoe fohy loatra ny fiainana ka tsy afaka foana anao avy amin'ny adosona vao akalesona dia iandry anao adosona foana hoe ty domina foana ty domina foana re dia isaky ny ana dia manao erreur tokony zao zany dia apartirana erreur foana venao ny akalesona fa ny olona endry dia mahay mandray ny instruction omena azy voalaza ny boky ny oabolana hoy izy hoe enatra sy fahafambaraka enatra sy fahantrana no anjaran'ny olona izay mandaa fananarana ka amin'ny fotoanao zany tsy mety atoro tsy afaka hoe omena torohevitra zao ty dia ny anjara kapoka n'le olona amin'izay fotoana izay dia enatra sy fahafambaraka fahantrana hoy izy amin'ny tena izy hoe shame and poverty zany hoe fahantrana sy fahafambaraka enatra rehefa tsy vonona nay torohevitra izika ka ny anton'le fotoana tahaka an'izao tsy hoe lavage de cerveau fa mezinao torohevitra tsara mba hapety ny fiainana eo manko ny olona ny tanora tsy na bishop zay mahatonga ny baiboly miteny nareo tanora indrindra ny tanora fanahy mila mianatra manaiky l'olona le olona zany dia zao reo olona izay efa hoe tsy hoe sola lona efa fotsivolo fa reo olona izay azo lazaina efa mana famatorana ra-panahy satria ny tanora zany dia mana fieritreretana foana hoe ka za koa mba mahay any kokoko tsy mamitaka za koa mba ohatrao dia manana fomba fijerin'izay izy amin'ny mahatanora anazy dia ohatra mieritreritra izy hoe izy rery ihany ny tena ohatra ny angamba zay vao izy angamba zay vao andalo an'le fiainana ohatra ny hoe vao izy angamba vao andeha an'le lalana fa adinony fa efa nisy olona be dehibe lasa talohany efa nisy olona be dehibe nandeha talohany ary eo mazava-dehibe ny ten'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra zany tsy hoe kory hoe mameantsika traikefa fotsiny satria betsaka ny olona indraindray hoe miainga amin'ny traikefa mampianatra olona tsisy maratsy an'izay fa eo indrindra ny hoe ny ten'Andriamanitra izay fahendrena faratampony mameanao instruction hoe zao ny tokony ataonao mba hafanao manana fiafarana sady manana fiainana azo antenaina ny fotoana ny tanorantsika dia bidabe ny fananatrika izy fotoana nyresaka momba ny fahendrena izy fotoana fanresaka momba ny hoe fataro hoe izy ianao amin'Andriamanitra izy fotoana nyresaka momba ny fiainam-pitiavana ny asa tsara aminao avy misy zavatra bidabe resahana zany ny fomba hiatrehana ny fiainana ho avy ny mampalahelo fotsiny alay dia mora manadino isika amin'ity indray mandeha ty tena mivavaka ho anareo tanora izahay izay koa tsy antsa raha miteny hoe nareo tanora fa ny tena tanjona dia hoe amolavola tanora afaka ho avy anana ho avy mamiratra tena hoe misy amintsika nanay lasa mantsy ohatrany hoe faire repère ny tena marina tsy manana hoe iza ny exemplara tsy manana hoe iza ny personne azo admiré atao référence mba azo manana exemple afaka arahana betsaka amin'ny tanora mantsy ohatran' izany ohatrany hoe noho fikorotana andray aman-dreny noho ny tsy fahampiana ao an-trano dia lasa ohatrany hoe namana manan-karena ny référence lasa ohatrany hoe namana maditra no arahana indraindray noho ny fisarahampanambadiandray aman-dreny dia misy ny sasa mijanona mama fotsiny dia rehefa raha misy be dabe ny ankizy lahy lasa sarim-bavy ary malaza koa moa zao ty resaka slim ty dia eo koa le kopombolo sy le fandeha le fietsika ohatrany sarim-bavimbavy zany tao satria ohatrany hoe indraindray azafady raha miteny an'ity ohatrany hoe ahiliky ny vehivavy zany lehilahy fa ohatrany hoe lehilahy maditra lehilahy zao dia lasa rehefa aveo amin'izay tonga hatrany natokantrano izy dia be dabe rehefa misarabady andray aman-dreny dia mijanony amin'ny ankizy any amin'ny raha matoa daholo ny ankizy dia rehefa aveo ny ankizy vavy lasa tsy manambadina maditra ny ankizy lahy lasa sarim-bavina maditra dia lasa tsisy repère intsony ny ankizy hoe aiza ny araha inona ny atao ary zay ny anton'ity fotoan'ity hoe ifaly ny fiainanao enjoy your life zany hoe tsy hoe ndana manao izay dana kibo akory
afaka mifaly tena ny fiainana ianao fa nefa amina limite fatatra hoe eto ahako makatsy makaria misy repère rana ary afaka tena mandeha lavitra manaroatra bishop satria zay ny anisan'ray olana tsisy repère ray ray koa le ohatrany hoe mi-inspiré any tanora ray satria farany lasa ohatrany hoe any amin'ny film na any amin'ny zavatra maro ny olona miezaka mi-s'inspiré ohatra zao zany ny fiainaka lasa ohatrany hoe lasa everiny fa film angamba ny fiainana ohatrany any amin'ny Hollywood kanefa ny adino fa le izy tsy film manko ohatrany hoe zavatra kely lalaovina dia verina amin'ny réalité le olona fa ny fiainana tsy maintsy réel ary tsy maintsy hatrehana areo mazava-dehibe averina eto any amin'ny 16 avril na fa 10 volana avril dia mana fotoantsika tanora rehetra natokana ho an'ny tanora rehetra tongava mananjary tsisy vidividirana io ary tontolon'andro ary afinaritra ny fotoana 16 avril zany andro sabotsy zany mety vao avita vacances angamba ianao dia ohatr'izay le izy fa ny antony dia satria anaty vacances ny préparena an'ilay izy satria fotoanan'ny tanora le izy dia miditra amin'ny 7 ny maraina rehefa avy eo miditra amin'ny sasandray ny arivo afaka tonga ianao amin'izay fotoana mety aminao fa tena afinaritra dia afinaritra zany hoe le ten'Andriamanitra entina n'le niveau antsika tanora enay moa zany tsy hoe le mahafinaritra fotsiny satria ny mahafinaritra vetivety dia adino fa le tena mahasoa sady mahafinaritra zany hoe mahafinaritra le izy ao anatin'ilay izy fa le mahasoa miraikitra anatinao amenao toe-tsaina amenao fomba fijery alalanao tsara hoe atony atsiko ny tongotra tadio fa ny zavatra tena sarotra ny fiaina ry tanora isany dia ny manapa-kevitra ary ny fanapa-kevitra anankiray na roa diso dia mety any anenana tsy anankiray tsy anankiroa ny tanora manoratra amiko leobe paster leobe bishop ahoana marina ny amantarako ny tena olona amin'Andriamanitra io tsy vehivavy fotsiny fanalehilahy niaraka tamina olona anankiray izy 3 taona tampotampoka eo ny saraka ianao ne fa 5 taona niaraka tamin'ilay olona 12 taona ianao zao ianao efa tsy anatin'le eritreritra ntsony hoe isangisangy fiaraha dia vavaka dia ohatrany hoe tsy tena siora tsara nefa dia nirahana indray ilay olona dia niaraka teny 2 taona 2 taona 3 taona indray 25 ans indray ianao saraka indray mais miova ny raisonnement anao na ny fomba ahitanao lehilahy na vehivavy miova ho azy na ny fomba hitondranao tena sy ny raisonnement anao rehetra miova ho azy toko hoe fiainam-pitiavana fotsiny zay fa ny toko fotsiny aza hoe ohatra misy akizy zao ohatra hoe nanapa-kevitra izy mitao an-trano dia gidagida lava ohatra sarangana nambady 18 ans izy dia nanambady dia niteraka izy 19 ans dia ahoana namelomanareo an'izy velona foana io rangaha dia mipetraka atao amin'ray aman-dreny dia nitady asa teny dia faribaritra telefona dia manodikodina zavatra kely eny ary misy mitady siramamy ary misy mitady lafarina dia ary misy mitady ipad dia asa izy misy tomobile hodina dia miodikodina erantany dia misy namana hitona azy any tamatavy kely fa misy tomobile voaka hoana ny import dia verina vany fa labera ihany niditra nkibo fa tsisy akoatran'izay tsisy nininona dia miodina dia tsy mety asa le hoe itsika misy asa mba mandray 500 000 na 750 000 sao ave dia mbola asa amin'izany itsy mandray kratsinina 3 000 nefa tsy azony hoe mampitombo ny fahaizanao nge ianao mampitombo ny relation anao nge ianao midévelopper ny caractère anao nge ianao satria mety 3 taona anao ohatra 1 million karamanao fa ny fahaizana sy ny expérience hitanao tena izay tsy vita le 1 million rehefa aveo amin'izay anao meno lehibe anao promotion me misandratra me miakatra dia sady me mitombo ny karamanao me mitombo ny toeranao atrany mandrapatonga anao sarotra ilika na koa mandrapatonga anao afaka manana zavatra hafa en même temps afaka manangany zavatra ianao toy ny asa ianao ary ambadika ianao afaka ny expérience zany tsy voavidim-bola misy zavatra be da be ndraindray dia betsaka nefa nytanora ohatrany hoe leo fiainao an-trano na zavatra hafa na te aditra fotsontsotro zao na ohatrany hoe te olo lehibe tampotampoka eo dia tonga dia manambadina ohatran'izany dia rehefa aveo nefa ateorina amin'izay vo saranga tena te hiverina hianatra ny adidy nefa betsaka tena tsy afaka mianatra firy ohatrany hoe lasa amin'izay dia farany zany mahatonga ny fitsangatsangana be dabe tanora kely miaraka tovovavy kely miaraka amina lehilahy lehibe tovolahy kely miaraka amina vehivavy lehibe na tovolahy sady miaraka amina tovolahy miaraka amina tovovavy tena mahatsiravina ny zavatra mitranga fa ny zavatra be dabe mikorotana zany ny fiarahamonina satria tsisy repère ny olona ny antony manaraka koa dia satria mafy le fiainana dia makiny azo zavatra ingana loatra ny olona fa sy te-handalo procédure araka ny tokony ho izy dia noho ny fahamahimaizana dia misy décision diso be dabe nefa ny décision anankiray diso
mety sarotra mi'récupérer any eo no ilanao ale hoe fiainana avy amin'andriamanitra le fiainana nge tsy resaka hoe raha mikorianao anaty le fiainana nge de égale totalité an'andriamanitra miresaka ny herin'andriamanitra ao anatinao miresaka ny zavatsoa avy amin'andriamanitra ny fiainan'andriamanitra hitanao raha miresaka hoe fiain'olombelona nge tsy resaka raha fotsiny resahany zany le mahainao anao mihitsy ny ao anatin'le fiainana za zao lehilahy izy vehivavy tsy raha ny mahalehilahy sy mahavehivavy anay mety ohatra hoe raha mitovy amin'ny anadahano satria mitovy groupe sanguin ohatra izy ny anadahano sasany abavy kokoa mety mitovy groupe sanguin ohatra zany ka tsy le raha mihitsy ny mahalehilahy na mahavehivavy malatsina raha mety diso ny raisonnementko satria tsy scientifique loatra ako fa mety possible zany zavatra zany hoe lasy vehivavy mitovy ny groupe sanguin ka tsy ny raha ny mahalehilahy na mahavehivavy ny olona fa satria ny fiainana nge ara-panahy ara-panahy io raha ohatra ka ny rary mamelona manetsy alena ny raha n'olona vela tsofoko anatin'olona maty ary de hitantsika eo na velona izy na tsy fa tsy ny raha ny fiainana zava-panahy tsy hita maso ny fiainana ekena fara miala amin'olona ray manontolo ny rahany de mety maty izy fa jesosy ny ohatra ngeza be indrindra na de nivoaka aza ny rano sy ny raha tsy maty izy raha tsy niteny izy hoe raha eo atolotra anao ny fanahiko de nokatra ny vavana izy de lasa ny fanahy zay io ka mila avitsika le fiainana zava-panahy io ka tsy resaka fotsiny hoe raha mikoriana fa misy ny totalité n'andriamanitra tafiditra anatinao any eo inona mitondra ny développement anao amin'ny zavatra be da be satria ndrandriamantsy tsy azony olona tsaina hoe inona marina atao hoe fiainan'andriamanitra tsy mbola médité ny olona fa rehefa manana sosina de manana fiainan'andriamanitra fa tsy azony olona hoe inona marina atao hoe fiainan'andriamanitra ataiza marina atao hoe fiainan'andriamanitra rehefa tonga ao anatinao io inona no entiny io nge tsy raha mikoriny ianao raha nandray an' jesosy tsy raha ny raisinao fa fanan'andriamanitra ka le fanahy tonga izy tsy raha ny entiny tao anatinao fa fiainana aizary le raha am'izay fotoana zay donc mila fantatsika hoe inona marina eo anatin'ity fiainan'andriamanitra ity zay tena mitondra développement ary mahatonga n'andriamanitra samy teny hoe afaka mifaly amin'ny fiainana marina loatra bishop satria raha takatra kely fotsiny après an'izay fanazavana zay fotsiny voray azo antoka zany fa tokony tena hafa mihitsy ny fiainana amin'ny fotoana manana le fiainan'andriamanitra ianao tokony misy différence tena azo tsapaitanana mihitsy raha zay no lazako azy amin'ny fotoana ianao manana an'izay fiainan'andriamanitra fa eo moa zany no anampina antsika indrindra no anatin'io fotoana io tsika le tanora zay ho avy mba ahafahanao mahafantatra le izy satria tsy betsaka zany kristiana araka ny teninao teo bishop hoe mahafantatra fotsiny hoe za manao andriamanitra efa nateraka indray manana fiainan'andriamanitra fa tsy afaka tena mivelona sy mifaly amin'le fiainana zay omen'andriamanitra fa ndraindray ohatrany hoe mitovy amin'ny olona rehetra fa ny mahasamy hafa amin'ny olona rehetra fotsiny de hoe atsony ianao mpivavaka eo indrindra ny ilaina za any le olana ny tsy fatakarina an'izay hoe ko ohatra tsotra be nge anao hoe tsika rehetra misotro rano isan'andro mety be dabe antsika koa misotro coca na fanta na limonade na tsy fantatro tsy manao publicité akory fa de retsika ohatra hoe misotro rano amin'ny tavoahangy reny anao mety ohatra hoe oviva na cristalline na inona daholo anarana rano mba tsy anavaka vako rano fa anatin'ireny ange tsy raha mitsotra fotsiny misy magnesium anatin'ireny ndraindray tsy misy calcium anatin'ireny raha misotro coca ianao de avoakanao daholo hoe zao ny calorie anatin'ity zao anatin'ity zao anatin'ity sotro fanta ianao de ohatra sotro jus naturel ianao de zao ny calcium zao ny sucre ao anatin'ity na zéro sucre ty na zao le raha ohatrany hoe ianao mety ay mamy izy zany misy tsirona voasary izy zany na zao fa misy zavatra be dabe ao anatin'ny indray 10 indray enina zavatra miara-miditra amin'ny indray mandeha fotsiny ka ny fiainan'andriamanitra raha tonga ao anatinao tsy resaka zavatra anankiray hoe fa misy raha mikorina anatiko fa tena ny totalité an'andriamanitra zay antsona hoe zao hoe ny maha-andriamanitra n'andriamanitra nge tsy ny voninahiny fotsiny tsy ny heriny fotsiny fa ny fiainany eo ny tsy azony olona mihitsy amin'ity atao hoe mandray an' jesosy ty satria zay manana ny zanaka no manana ny fiainan'andriamanitra zay tsy manana ny zanaka no tsy manana fiainan'andriamanitra ary afotoanao manana fiainan'andriamanitra le fiainan'andriamanitra nge ny maha-andriamanitra n'andriamanitra no mahabiby ny biby de ny fiainanao anatiny maha-olombelon'olombelona de ny fiainanao anatiny ny fiainan'andriamanitra ny mahan'andriamanitra n'andriamanitra zany transfert-n'andriamanitra iny aminao ny naturany donc misy zavatra be da be miaraka amin'iny fahamarin'andriamanitra fanamasin'andriamanitra herin'andriamanitra sy ny zavatra rehetra aono izy any boky mipetera faharoa toko voalohany fefanome ny herin'andriamanitra ao tsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'andriamanitra ka ao anatin'ny fiainan'andriamanitra iny ny toe-panahan'andriamanitra iny ke mahatonga antsika ohatra anankiray tsy mivovo no le fiainana nge inona mahatonga antsika tsy miankazo ohatry ny ragidro na tsy mandady rehefa mandeha na de ohatry mandady atsika rehefa mbola kely fa mitsory
no le fiainana nge ino mahatonga tsika malagasy manana languetsika no le fiainana koa nge zany zavatra mila avitsika hoe ny mameanao toe-panaraka an'andriamanitra mety nyteny ten'andriamanitra hoe ny herin'andriamanitra fa ao anatin'ny fiainan'andriamanitra ny herin'andriamanitra tsy magaga rozy zay manana zanaka manana fiainana fa ny filazantsara ny jonandre izy aminazy any diny toko voalohany faharoa ambin'ny folo zay nandray azy dia nomeny hery ohatrany tsy hitanao hoe fiainana fa le mandray azy ny ten'andriamanitra satria avy amin'ny fandraisantsika ny tenin'andriamanitra no nandraisantsika ny fanan'andriamanitra atao anatsika satria tamin'ny tenin'andriamanitra araka ny petera voalohany toko voalohany dia efatelo roapolo no niterahana atsika dia iny tena iny no mitondra le hery iny koa no mitondra le fiainana marimarina koa le fiainana no mitondra le hery dia ao zany zany hoe iny fiainana iny no mitondra ny fahatsaran'andriamanitra rehetra ao anatinao ny totalitén'andriamanitra ny toe-panaraka an'andriamanitra tsy afaka miaina amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa tsy manana an jesosy tsy possible zany ny zavatra mitranga raha ohatra ka zay ny fandehany hoe milaza anao fa kristianina dia ny formalité le forme fanao kristianité ivelany no azonao kopieny fa le afamy miazona an'iny sy mitohy miaina amin'iny ary mety tsara partir le zavatra hitanao iny ka mety tsara makamivonahitra foana tsy anananao dia zay mahatonga anao am'izay rehefa misy olona rehefa aveo am'izay mitombo raha-panahy izy taloha izy ohatra voafaritra n'ity dia aveo am'izay izy miafaka misy zavatra me mitranga satria me mitombo mifantakarana me tsara ny fiainana me tsara ny toetra me misy miracle be da be lasa tsotra am'izay mitranga ny fiainana no le fiainan'andriamanitra daholo io dia farany satria le sasany kopiny ataony hoe rehefa le mivavaka lava jupo a tsy manao lokomena sy namany a dia bonaika be a dia mietrehitra hoe zay le fiainana kristianina non zay le ivelany ary iny ivelany iny a me miova tsikelikely me tsara ka raha anao adino amin'ilay ivelany fotsiny nefa le fiainana tsy anananao dia anenjika ny hafa amin'izay anao satria le origine le zavatra mihitsy ny tsy any dia misy zavatra be da be a ho toerinao satria tsy anananao tena marina loatra fotoanantsika moa bishop efa mandiva farana sahady fa ny te-hampatsiahanao zay hoe tonga avy ao anatin'io fa azonay antoka fa ikasian'andriamanitra fiainanao indray reo fotoana zay sabotsy maraina sy ariva reo a zay amin'ny fahenina amby folo volana aprily ho avy zao natokana ho an'ny tanora rehetra omano ny programmenao tsy izy vidim-pidirana io a sady voatany fananao azo fionana amin'andriamanitra ianao sady mahiaraka amin'ireo tanora namana rehetrarehetra afa koa moa rehefa samy tanora ny tafiaraka dia miaraka amin'ireo tanora ny namana rehetra mba afanao koa mahita satria betsaka koa ny tanora mieritrehitra hoe ary tao za rery ny tanora kely mivavaka fa ho hitanao anatin'io fa betsaka koa ny olona zay tanora amin'ny karazany a zay ohatranao koa mivavaka fa tsy rery zany ianao dia tongava ary amboary ny programma na maraina na ariva ianao a na koa tontolon'andro ianao tonga ao anatin'io fotoana io a dia mety avokoa zay ny fandarantsika androany fa dia manao velomanao zay mivady bishop Patrick sy révérend Farandrenarivo samy mitombo fahasoavana veloma tompo alao dia volanao zay ataony fa anao koa malala fa lehibe lao anatinao no zao amin'izao tontolo izao velona sy mahery ny ten'andriamanitra ary afaka mamonjy an'izay rehetra mino ny teny sy ny devolo ny tompony teny farany misy andriamanitra ao miaraka aminao misy andriamanitra